Miarabanao indray tonga eto amin'ny radio RFM 2 za faly miona aminao amin'izao larobia maraina telopolo ny volana jolay zao mamaraparana ny volana jolay tsika 10 manana fotoana iaraka aminareo androany rapitso any koa somatsy afaka satria miditra maraindraina be donc afaka mizarazara kely aminareo androany zany ok tsy hoe manadino ako tsy manadino manao ny asan'Andriamanitra fa misy zavatra mampalahelo anahy dia tsy maintsy miteny kely zany tsy hitako izay mety ho fahotantsika amin'izany zavatra zany satria afaka miteny ny tsirairay avy rehefa misy zavatra tsy mety ho zaraiko anankiroa ty fandaharany ty androany zany hoe hijanona hiaraka aminao anatin'ny mba tsy halavana azy satria betsaka amintsika no tsy manana giga nefa tiako zaraina aminareo lay fiambenana maraina ary lay vavaka jaizona ihany koa donc rehefa afaka 30 minitra aoriana nito dia hizarany zavatra zay ho zaraiko aminareo androany mba hahafahanareo mahazo hery mahazo teny famparizana sy teny fiambenana maraina avy aty amiko zany zavatra préparen'ny RFM 2 za ndao aritsika hieno avy hatrany ny fandaharana mofinaina na ny hoe fiambenana maraina miaraka amin'ny 10 minitra sekoly sabata zay tsy maintsy zaraiko aminareo isan'andro raha mbola manana fotoanako misaotra anareo tompoko. Miarabantsika tsirairay-avindray tsy tia larobia maraina fa 30 volana jolay ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola mena izao fotoana manokana izao indray fa tsika mandray ny teniny aloha inderatsika namofinaina an'io dia hivavakasika dia tomb'Andriamanitra io mbola vempisaoranao izahay ny amin'izao maraim-baovao menao anay izao misaotra anao ihany koa tompo miainy ankonana tsirairay avy eto ary manambara ny fitiavanao isan'andro aminay ampianaro izay atoky ampianaro izay ino fitaotananao ka tsy hatahotra satria efa ombany fiarovanao hatrany tonona sy angatany aminaran'i Jesosy amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe dinio ny teny Kristy fa tsy ny hevitr'olombelona. Alaina amin'ny Jaona toko 1:7 manao hoe fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Jesosy ny fahazavan'izao tontolo izao, niala avy teo amin'Andriamanitra izy mba hitondra afam-panantenana sy famonjena ho an'ny taranaka damalavo. Raha mandray azy ho mpamonjy ny tenany manokana ny lehilahy sy ny vehivavy dia manome toky izy fa hiverina azy ho araky ny endrik'Andriamanitra ary hanavitra an'izay rehetra very tamin'ny alalan'ny fahotana. Nasehony tamin'ny taranak'olombelona ny fahamarinana tsy hisy pentina. Rehefa nampianatra izy dia fahefana no nanaraka ny teniny satria fahalalana tsara ny fahamarinana no nolazainy. Samy hafa tanteraka amin'ny fampianaran'i Kristy ny fampianaran'ny olombelona mety maty. Mikiry biby amin'ny foto-kevi-diso sy ny hevim-poana izay tazomin'ny olombelona. Hifikitra mafy amin'ny fomba amam-panao olombelona izy ka hiaro an'izany amin'ny kery toy ny hoe izany mihitsy ny fahamarinana. Nambaran'i Jesosy fa izay rehetra avy amin'ny fahamarinana no handreny feony. Ery lehibe toy inona no miandry ny fitorianany teny amin'izao andro izao raha mbola tsy mihazona ny petrak'olombelona ny mpiasa fa mitoko kosa amin'ny lesona nomeny Kristy sy ny fampiarana ny fivavahana. Izy izao tao amin'ny filan-kevitr'Andriamanitra sady efa nitoetra tao amin'ny fanatrehany dia tena mahafantatra tsara ny fiandohan'ny singa rehetra mandrafitra ny fahamarinana ary mahatakatra ihany koa ny fifandraisany sy ny lanjany amin'ny taranak'olombelona. Nasehony amin'ny taranak'olombelona ny drafim-panavotana ary nivelariny teo anatrehany ny fahamarinana amin'ny laharany ambony indrindra. Ny patriarika sy ny mpaminany ary ny apôstôly
dia niteny toy ny nampirisiany fany masina avokoa, tsy tamin'ny herin'ny tenany na tamin'ny anarany ny fanambarana mazava nataony, fa nirian'izy ireo raha tsy tolorana fankasitrahana noho izany izy ka heverina toy ny hoe izy ireo ny andohan'izay rehetra mety azahoany voninahitra. Sary-piara tamin'ny voninahitr'Andriamanitra izay tompon'ny fiderana rehetra izy nambarany fa ny fahaizany sy ny afatra netiny dia nomena azy ho mpampita ny herin'Andriamanitra. Andriamanitra ny fahefany, Andriamanitra no fahampianao azy. I Kristy noho izany ny tompon'ny fahamarinana rehetra, ny foto-kevitra feno fahaizana, ny eritreritra feno fahendrena, ny fahaizana manao sy ny talenta rehetra nan'olombelona, izany rehetrarehetra izany dia fanomezana avy amin'ny Kristy avokoa. Ireo anananao rehetra ireo izany, le fahaiza manao ananantsika dia any Kristy avokoa. Tsy nindrana foto-kevi-dehibe tamin'ny taranak'olombelona akory izy, fa izy mihitsy no ny andohany zavatra rehetra. Aoka noho izany isika azotra andinika ny teniny fa tsy ny hevitra olombelona, aoka ihany koa haka fampianarana avy ao aminy fa tsy amin'ny fampianarana olombelona. Fa afaka isika ry Tompon'Andriamanitra o, misaotra anao izay eny amin'izany toromarika avy aminao izany. Ampio izahay hankasitraka ny momba anay rehetra izay avy aminao, ary tsy haka toromarika hafa izay akoatra ny avy aminao, ary ihany koa tsy handray toromarika fotsiny fa ny ampiatra izany amin'ny fiainana andavanandro. Anaran'i Jesosy, amen. Ndao ary tompoko toizantsika amin'ilay vavaka iarahana amin'ny Jason isan'andro ity fandarantsika ity arofaranantsika amin'izay izy ity. Aza tsy hoe akory hoe mivavaka ianao na hoe manana entité anatina fiangonana anankiray ianao dia tsy afaka manao miresadresaka momba ny ara-politika, afaka miresaka ara-politika mihitsy ny ako fa tsy tiako hidirana ao anatin'ny RFM 2A zany zavatra zany fa ny compte personnel ny resahako an'izany. Matoa ako mbola mandefanao an'ity hoe fiambenana maraina na vavaka miaraka amin'ny Jason ty raha ohatra ianao ka tsy kristianina na kristianina tsy mitovy finoana amiko dia tiako fantatrao fa fitiavana no anolorako anao an'izany zavatra zany isan'andro isan'andro mba hitondranao hiatrika an'ity masoandro vao maraina omen'Andriamanitra antsika ty miaraka mivavaka, miaraka amin'ny fiambenana maraina sy ny teny mahafinaritra izay tokony ho arahantsika fa tsy tokony atolotsika ao anatin'ny tenin'ny soratra masina. Raha manana fotoana dia mbola afaka miresaka aminao ihany, rehefa tsy manana fotoana dia ohatrany hoe tsy misy, ohatrany hoe tamin'maly tsy nanana fotoana firy androany nanana fotoana, rapitra manana fotoana sy manaraka ihany koa manantena fa tsy tafitohana anao any zavatra rehetra izay teneniko eto satria tokony mizara roa izy ohatrany hoe vary amin'ny nanana zany mihitsy ny anaovako anazy mba hahafantaran'ny hafa hoe misy zavatra tsy tatiny tena any amin'ny tany izay misy any. Raha ohatra ianao ka tsy teny, nisy moment ohatrany hoe niteny tamin'ny mpanjaka i John mpanao batisa, nisy moment Daniel niresaka tamin'ny mpanjaka na zavatra tsy mety nataon'ny mpanjaka sy ny karazany reny anjarantsika ihany koa tokony hiteny misy zavatra tsy mety ary manafitoana no mandratra ny fo, nefa tsy ampidiriko ato anatin'ny radio RFM 2A zany fa ataoko amin'ny compte personnelako. Ndao ary antsika hiditra hatrany ao anatin'ny vavaka iarahantsika amin'ny Jason isan'andro. Avant de commencer ce mercredi, prends une minute pour prier avec moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, merci de m'avoir réveillé ce matin. Merci parce que si mes yeux se sont ouverts aujourd'hui, ce n'est pas par ma force, mais par ta volonté. Ce mercredi, je remets ma vie entre tes mains, Seigneur. Je ne veux pas avancer selon mes idées, mais selon ton Esprit Saint. Remplis-moi de feu, Seigneur.
Allume en moi une foi que rien ne pourra éteindre. Même si les nouvelles sont parfois mauvaises, je m'accrocherai à ta vérité. Même si les hommes doutent, moi je sais que tu es capable de faire fleurir ce qui est sec. Père, je viens aussi te confier mes enfants. Je les remets entre tes mains, car tu es leur véritable protecteur. Couvre-les de ton sang précieux, Seigneur. Protège-les contre le mal et les mauvaises fréquentations de ce monde. Remplis leur tête de sagesse, d'amour et de paix. Que ta faveur repose sur leur vie et que leur destinée soit alignée à ta volonté. Seigneur, je déclare que ce mercredi sera un jour d'espérance. Seigneur, je ne tomberai pas, je ne reculerai pas, je ne plierai pas face à l'ennemi, car je suis ton enfant. Bénis ma journée, Seigneur, et que ton feu brûle en moi pour toujours. Si cette prière a Hofaranako eto ity fandaharana kely ity mba tsy halavana azy amin'ilay giga any Madagasikara satria mba te hihaino an'ireny zavatra ireny daholo isika rehetrarehetra. Mampanantenanao fa afaka 30 minutes eo dia misy zavatra ho zaraiko aminao izay nomaniko ho anao ao anatin'ny RFM 2A zany hoe tsy maintsy mandeha amin'ny plateforme Facebook anankiefatra. Misaotra tompoko ary mirary andro sambatra ho anao tao aorianan'ireny zavatra nozaraiko taminao ireny.